La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Nividiana entana mihoatra ny telo hetsy ariary fa mety eo anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 4 desambra am'raika amby folo atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia ho toanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Iverina ho tafody eto Madagasikara ny akanjo ny princesse Ramisy-Ndrazana nentoa ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo miaraka amin'ny sary sy ny vakoka maro samihafa rehefa natao lavantsy tany Londres tamin'ny ity androany ity. Ny fanjakana malagasy no nahazo izay lavanty izay. Tsy tokony kitikitihana ny herin'ny pôle anti-corruption raha tiana hiadiana marina ny kolikoly eto Madagasikara ho ny Transparency International androany. Ankoatr'izay ho sarotra ny ady amin'ny kolikoly aranofo eto amintsika raha ny fanazavana trano. Nandefa taratasy misokatra ho an'ny filohan'ny Repoblika mahakasika ny rarano sy mitsio ny Kradoy. Fanontaniana petraka izy ireo hoe amidy sa ampanofaina ity nosity. Miazakazaka ny fanamboaran-dalana amin'ny commune maro ato anatin'ny faritra Analamanga araka ny fitsidihana androany. 700 tonnes asa fanamboarana ny lalana izay mirefy 4.2 kilometatra izay miainga amin'ny commune Katikely lafo izay mihazo ny commune Feferana no vita ankehitriny. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka androany ny fanaovana vaksiny Covid-19 any Royaume-Uni. Isan'ny lahara-pahamehana ireo olona voasikajo marefy any anivon'ny fiarahamonina. Netidin Lövitsch. Salamatra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao iverina ho tafody eto Madagasikara ny akanjon'ny princesse Ramisy-Ndrazana izay nentoan'ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo miaraka amin'ny sary sy ny vakoka maro samihafa rehefa natao lavanty tany Londres tamin'ity androany ity. Ny fanjakana malagasy no nahazo izay lavanty izay miantarandriana. Ny fanjakana malagasy no nahazo ireo vakoka natao lavanty tany Londres. Azo tamin'izany ny akanjo voalohan'ny prinsesy Ramisy-Ndrazana nentoan'ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo. Azo nandritr'izay ihany koa ireo sary sy soratana ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo sy ny praiministra Rainilay Arivony miampy ireo kojakoja manokana fampiasan'ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo. Araka ny fampitam-baovao dia iverina ho tafody tsy ho ela eto an-tanindrazana aka ny toerana eo anilan'ireo vakoky ny tantarantsika ireo harem-pirenena malagasy ireo ho an'ny ambopo sy fiandrianam-pirenena ary nanaraka akaiky ny lavanty natao tany Londres ny tolakandro teo ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Zava-dehibe amin'ny tantaran'ny firenena sy mijanona ho lova ho an'ireo tanaraka 5 sy fara ireto vakoka ireto. Tsy tokony kitikitihana ny herin'ny pôle anti-corruption raha tiana hiady marina amin'ny kolikoly hoy ny Transparency International tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay ho sarotra ny ady amin'ny kolikoly aranofo eto amintsika raha ny fanazavana hatrany io na saina. Ekena ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feny pôle anti-corruption hoy ny anivon'ny Transparency International androany saingy tsy tokony izotra makany amin'ny fanozongozonana sy ny fampianan'ny fahefan'ity rafitra miady amin'ny kolikoly ity izany. Aza hosongozonina mipaka satria io zany anisan'ny tena fototry ny ady amin'ny kolikoly atao amintsika amin'izao fotoan'izao hoe pilier zany ny tiako lazaina. Isika mila androm-panjakana matanjaka, mila tapa-kevitra tsara, mila maro-potitra ihany koa ireo androm-panjakan'ireo anatin'izay ady amin'ny kolikoly izay dia tsy fotoana anakorontanana azy izao zany. Hitantsika teo vao mipetraka ny paky any Mahajanga ny faraparany teo
efa mba mitatra tsikelikely zany le juridiction le fitsarana manokana dia aloha mafisina aloha izay zavatra efa mba voatsangana efa nisy zany afaka manatsara foana ao aoriana raha izay ny tena hoe tanjona ao anatin'ilay izy fa amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'ilay ataoko hoe fazy mbola fanamafisana no tokony atao zany fa tsy fanosongosonana. Isan'ireo fiovana no raisin'ny antenimera tao anatin'ny lalàna sy ny asa manandraikitry ny PAK ny fanesorana ny fandikan-dalàna Ratiokarena sy Arabola, ny fanafoanana ny fanagiazana ireo fananana tsy ara-dalàna alohan'ny fampiangana, izany hoe tsy azo-giazana miaraka amin'ny fisamborana ilay olona voaroaroa ny fananana fa miandry izay fanapa-kevitra ho raisiny fitsarana. Ireo fiovana ireo izay nahitana taratra fa niena ny fahefan'ny PAK raha ny fanazavana ary andrasana ankehitriny ho fampiarana na ho fanovana izany. Ankoatra izay momba ny raharahakolokoly ara-nofo, mila manamafy ny fepetra raisina ny fitondram-panjakana iadina amin'izany hoy ny Transparency International. Be dia be satria lasa manjary efa fomba fanaon'ny olona ihany koa ilay izy na any amin'ireny hoe ministera sy ny sisa ireny tena be dia be an'izy io dia sahatsika resahana nefa ilay izy satria hoe ara-pananana dia mahamenatra dia nefa any zany anany tena hitako hoe mila ezaka bebe kokoa ao anatin'ity hoe ady amin'ny kolikoly ity. Efa nisy fanadihadiana navoakan'ny Bianco moa tamin'ny taona 2024 mikasika an'izy io fa ohatrany hoe tafavoaka fotsiny ilay izy dia tsy mbola tsy tena miara-mientana zany isika ao anatin'ilay izy noho izay le hoe famenarana izay kanefa ny fotoana zany izao hanovana an'izay tranga-javatra izay dia manentana ny tompon'andraikitra indrindrindrindra eto amin'ny firenena mba hijery kokoa ny phénomène io zany satria tena mamotika fiainan'olona ilay izy. Tsy ahivina manamarika ny 20 taonany amin'ity taona 2024 ity ny Transparency International Initiative Madagasikara. Iverenantsika kely ny fanampim-baovao mahakasika ny akanjon'ny princesse Ramisindrazana teo dia raha ny vola azo tamin'ny zay dia takalona 573 sy 10,000 livre sterline no nazahoana izay akanjo sy kojakoja maro samihafa izay. Va ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia nandefa taratasy misokatra ho an'ny filohan'ny Republika mahakasika ny raha-nosy mitsio ny Kradoi fanontaniana apetraka izy ireo amin'izany amidy sa hofaina ity nosy ity. Miantarandriana amidy sa mpanofaina ny nosy mitsio. Io no fanontaniana napetraky ny Kradoi tamin'ny filohan'ny Republika tamin'ny alalan'ny taratasy misokatra navoakan'izy ireo androany. Antony fanontaniana raha ny fanazavana ny fahinoana feo sy tatitra fa nampanofainy fanjakana malagasy mandritra ny 7 taona tamina mpampiasa vola Europeana ny nosy mitsio. Ity nosy ity izay any anatin'ny faritra Tiana. Ho any mponina any an-toerana miendrika ho varotra ny fampanofana izany anatin'ny fotoana maharitra ary olana maro no sedra ny mponina manoloana io. Isan'izany ny tsy fafahana mandevina any an-toerana, eo ihany koa ny tsy fafahan'ny taranaka any aoriana mandova ny tany intsony. Angatany Kradoi ny anaovana mangarahara mikasika ity nosy ity. Isan'ny fanontaniana napetraka izy ireo tamin'izany mikasika ny karazana fifanarahana momba ny nosy mitsio. Tombona ihany koa ve ny AN mikasika ny mety hanesorana ireo mponina noho ny tetikasa lehibe fanamboarana foto-drafitrasa ho avy izay ampiasain'ny mpampiasa vola vahiny. Andrasana ny fanazavana misimisy kokoa mikasika izany. Nandray anjara tamin'ny fitenenana tamin'ny Fionnambe fa 14 ny conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ny filo andrajoela ny 9 décembre lasa teo. Fionnambe izay mitondra ny lohahevitra hoe faire taire les armes en Afrique. Michela Ranardo. Tamin'ny alalan'ny visioconférence no natanterana ny Fionnambe fa 14 ny conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Fionnambe izay nitondra ny lohahevitra faire taire les armes en Afrique. Nandray anjara fitenena tamin'izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Isan'ny nambarany voalohany tamin'izany ny hoe mijinja ny nafafin'ny rehetra ka raha te ioty vokatsoa amin'izay lohahevitra fampitsarana ny fampiasana ny fitaovam-piadiana izay dia tsy misy afa-tsy ny fanamafisana ny fiarovana ny sisitany isan'isany. Misy kajy telo ny filoha Andry Rajoelina ny antoka ny fivoaran'ny firenena iray, ny filaminana amin'ny ankapobeny, ny fandriampahalemana, ny famarinana toerana ara-politika.
antony ampitsarana tsy misy atakandro ny fizarazarana firenena eto Afrika. Ilaina ny fifanampiana entina miady amin'ireo mpanao asa fampiororona izay mamboatry ny eto Afrika. Ankoatra ny ady amin'ireto farany isan'ny olana iray ilaina ny famahana azy eto Afrika ihany koa raha namara ny filohan'ny Repoblika ny ady amin'ny kolikoly izay mampirisika ny famatsimbolan'ny asa fampiororona. Izany mahataraiky ny firoborobon'ny Afrika ny fisian'ireo krizy ara-politika maro izay nitarika ny fanelanelanana ara-politika iraisan'ny pirenena maro. Namarana ny filohan'ny Rajoelina ny fandraisam pitenenany ny fanamafisana ny tokony isian'ny firaisankina eo amin'ny samy firenena Afrikanina, eo ihany koa ny isian'ny leadership pasifika na ny fitariana milamina ary ny fanamafisana ny fanelanelanana ho fitaovana entina misorika sy entina mampitsahatra ny ady. Lafy mavao hafa kosa indray dia omena toerana iray ahafahana maka sy mitatitra azy ireo ho eny amin'ny Villa Verte Ambato Miravavy ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna ao amin'ny faritra Itasy ny alakamisy ho avy izao. Tranga izay mampiantsana raharaham-pahondorana nandritra ny fitondrana teo aloha eto Andratsilavo. Araka ny vaovao maro-potitra avy amin'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina tanàna ao amin'ny faritra Itasy, nahazo fiantsoana ireo mpividy vaventy anatina toerana iray ahafahana maka sy manatitra azy ireo eny amin'ny Villa Verte Ambato Miravavy ny alakamisy ho avy izao, manao fety, misakafo sy matory ao an-toerana ary ho tanterina hanatanteraka ny adidiny amitan'ny fifidianana ny zoma maraina. Aorian'izay ho zarana vola melohan'ny hanaterana azy ireo indray any amin'ny toerana nakana azy ireo tany am-boalohany izay vao samy mamonjy ny toerana misy azy avy. Araintsika kaiky ny mahakasika izany rehetra izany. Tranga izay mampatsiahy ny raharaham-pandoro izay nitazonana ireo sombavombahoaka sy ny fizarana maleta nataony ny fitondrana teo aloha. Nahato tamin'ny andraiky ny filohan'ny mpanolontsaina ny commune ambonivohitra Tsirabe avy amin'ny antoko IRD. Antony tsy ankatoavin'ireo mpanolontsaina ny tanàna miisa 7 ny lafin'ny fitantanànan'ny Birao KOLTV Antsirabe. Mifamafao tanteraka ankehitriny ny lafin'ny fitantanana anatiny eo anivon'ny commune ambonivohitra Tsirabe amin'izao fotoana izao. Ao ny rafitra mpanapa-kevitra izay ahitana ireo mpanolontsaina tanàna miisa 7. Ankilany kosa ny rafitra mpanatanteraka izay ahitana ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy. Nisy araka izany ny fandraisana fanapahan-kevitra nataon'ireo mpanolontsaina tanàna taorian-dinika izay ny fanaovan'izy ireo. Fa hiditra bebe kokoa amin'ny fomba fiasan'ny birao mpanatanteraka. Antony, maro ny fandikan-dalàna sy ny tsy fahombiazana ary ny tsy mazava eo amin'ny lafin'ny fitantanana eo anivon'ny birao mpanatanteraka izay tarihan'ny filohan'ny mpanolontsaina. Nitoetrany ny dinika ka nirosy tamin'ny latsabaty miafina mahakasika amin'ny fampetona ny filohan'ny mpanolontsaina amin'ny andraikiny ka dia lany teo anivon'ny mpanolontsaina tanàna Antsirabe tamin'ny alalan'ny vato 13 amin'ny 7 ny enina kosa tsy nanaiky ny fampetona azy. Araka ny nambarany ity mpanolontsaina iray avy eo anivon'ny commune ambonivohitra Tsirabe ity. Tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra tamin'izao session ordinaire izao ny mpanolontsaina ka niditra tamin'ny lahadinika izay lahadinika samihafa izay azo ampiarina ao anatin'ny lalàna ny fanatanterahana izany. Ka tamin'izany no niteraka ny hevitra fa hiditra amin'ny fampiatona ny asan'ny filoha. Rehefa resy lahatra ny rehetra fa tokony hiditra amin'izay sehatra izay dia nirosy tamin'ny latsabato miafina ka nahazo vato 13 ny fampiatona ny filoha ary vato 9 tsy nanaiky ny fampiatona azy. Ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina izay tarihan'ny listra IRD dia maro andisa. Eo anivon'ny mpanolontsaina izany hoe 10 ny isan'ny mpanolontsaina IRD ary ny antoko politika hafa ny team zany dia 9 ary misy mahaleo tena anankitelo. Raha jerevana ny kady tsotsotra dia manana ny majoritaire ny IRD izay miaraka amin'ny ben'ny tanàna. Ny zavatra niseho nefa dia tsy izay loatra fa ny fampandrosoana ny tanàna sy ny fampiarana ny lalàna ao anatin'ny fitantanana mangarahara dia niova ny taremarika satria ny rehetra ny akabeatsahany izany hoe ny 13 dia nanapa-kevitra fa tsy miroso araka ny tokony izy ary tsy mandeha araka ny fanapahan-kevitra niraisina ny fomba fitantanana ka izay no tiana marihana hoe tsy maintsy niroso tamin'izay
fampiatoana tamin'ny asan'ny filoha zay ny mpanolotsaina. Araka izany dia miandrandra fiovana sy fomba fiasa vaovao eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny tanàna Antsirabe ireo mpanolotsaina ireo. Eo ihany koa ny fampiarana ny lalàna mba hisitrahana ireo vahoaka ny tamberina andraikitra. Mazava ho azy ny zavatra andrasina dia ny fiovana ny fomba fiasa. Tsika tsy teraka hoe fanovana manahoana fa ny fampiarana ny lalàna zay lalàna ny feny ifondrom-bahoaka itsinjara-pahefana zay voafaritry ny lalàna 2014-020 manaraka an'io amin'ny antsipirian'la izy dia mazava ho azy fa tokony roso antsaka sy andava amin'ny fitantanana. Mazava ho azy moa zany fa miandrandra fitarihana sy fiovana fomba fiasa vaovao ny vahoaka mba ahafahana manao ilay tamberina andraikitra. Anisan'ireo mpifidy vavety amin'ny fifidianana olona ho avy izao ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ary manana zo feno tanteraka izy ireo hisehatra eo amin'ny fifidianana io. Araka izany dia manao antsoavo an'ireo mpanolotsaina rehetra manerana nosy ity mpanolotsaina iray avy eo anivon'ny komina Ambonivohitra Antsirabe ity amin'izao ankatoko ny fifidianana olona izao. Eto dia mitodika amin'ireo mpifidy vavety namana ny tenako amma mpifidy vavety eto amin'ny renivohitra ny faritry Vakinankaratra. Isika dia solontenan'ny vahoaka ary ny vahoaka ny fidy antsika tamin'ny fifidianana amin'ny vatana dia miandrandra ny fandraisana andraikitra feno ary solontenam-bahoaka izay mifidy io fa tsy ny hevitray. Izahay zany dia miantso manao antsoavo an'ny mpifidy vavety namanay na ho manenika ny firenena mihitsy aok'izay ny raha matahora aok'izay ny tsindry isan-karazany fa avelao ny mpifidy vavety hifidy ankalalahana an'izay fatany fa mety hitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna. Miazakazaka ny fanamboaran-dalana amin'ny komuna maro ato anatin'ny faritra Analamanga. Araka ny fitsidihana tamin'ity androany ity, 70 isanjatan'ny asa fanamboarana ny lalana izay mirefy 4.2 kilometatra izay miainga ao amin'ny komuna Katikely Ilafy, miazo ny komuna Fianfirana no vita ankehitriny. Miantarandriana io. Isan'ny anatotosany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy fanamboaran-dalana ny eto amin'ny komina Katikely Ilafy miainga eo amin'ny Somakoa miazo ny komina Fianfirana. 70 isanjato amin'ny lalana mirefy 4.2 kilometatra amboarina no efa vita ankehitriny. Ty lalana ity zany hitantsika fa mampifandray ny komina ato anatin'ity faritra Katikely Ilafy ity, mahazo any amin'ny Viliazo, mahazo mianindrina satria mitambatra daholo lalana anankiray mivezivezy ato. Dia ity zany zao tsika efa misy ampahany vita miala ato amin'ny komina Katikely Ilafy dia mahazo ary Ambopandrano. Itsika izay mandeha amin'ity ngamba dia namarika fa dia tena hoe mitsaikitsaiko mihitsy ny fiara mandeha amin'ity, tena sahirana. Dia zao zany zao vita. Raha hitantsika teo zao misy fangatahany olona atao hoe mba asiana kely totanina ny ilazany azy fa manahirana satria lasa mandeha mafy be indray le fiara mandeha amin'ity. Ka io sady zany no anentananay ny mpampiasa lalana aleo tsika mba mitandrina satria ny lalana tery zatra an'le lalany ratsy teo tsika dia mahita an'le lalana tsara dia lasa mandeha mafy amin'ny tokony ho izy. Dia mba aleo tandrovana ihany zay fandehanana zay satria be dia be ny zaza mandeha, be dia be ny mpianatra manao va-et-vient ity lalana ity. Ny aksa voalohany tsy diantsika teo dia avy eo amin'ny Somakoa makany Fianfirana. Ny zavatra natao tamin'iny moa dia nisy pavé kely natao dia fanempenana ny lalana amin'ny Europe dia misy ouvrage maromaro natao. 3 volana no faharetan'ny asa, 2 volana sy tapany izay no lasa. Dia mandeha raha tsakany sandava ny asa rehetra ary tratra ao anatin'ny fepitaona raha izao fahitana azy zao. Ny faharoa tsidihana androany indray dia ny avy eto Manandrina makany Viliazo, 14 km ny halavany misy Europe natao koa amin'ilay izy dia misy pavé dia misy rechargement na AMS akoatran'ny ouvrage maromaro izay natao. Ho an'ny lalana eo amin'ny komina Manandrina miazo ny komina Viliazo io, lalana mirefy 4.2 kilometatra ny amboarina.
nanomboka ny 3 oktobra lasa teo ny fanamboarana ary amin'izao fotoana izao 570 ny asa no vita. Hita fa mandroso tokoa ilay izy ary tena mandeha. Ny zavatra sorona voalohany indrindra dia ny ministra fanjakana aloha eo ihany koa ny ministra tompon'andraikitra ao amin'ny fanamboaran-dalana sy ny asa vaventy dia makasitraka satria dia mahavaha olona tokoa ho an'ny mponina aty amin'ny fokontany aty amin'ny commune manodrina izany lalana vaovao izany. Ny Fonroutier no mamatsy vola ny asa ary ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy no manatotosa ny fanaraha-maso. Tanjona amin'izao ny ampifandraisana ny commune rehetra araiky ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika. Iamafy ny fiantraikan'ny fikorontanany toetry ny andro indrindra ho an'ny Madagasikara raha tsy miara-mientana ny rehetra. Ao anatin'ny fanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro amin'ny taona ny isam-batan'olona andray ny andraiky ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovanjafy io nasay. Tsapatsika fa miara-tsatrana ny kalitaon'ny tontolo iainantsika ankehitriny. Mihamaloto ny rivotra tanan-dehibe ka mahatonga aretin'ny fitaovam-pisefona maro. Ny hafanana mihamahery vaika sy mandoro. Ankoatr'izay mihamaina ny tany. Miemitra ny fahatongavan'ny orana ka mahatonga fikorontanana eo amin'ny taopambolena. Miaina arak'izany ny vokatra azontsika. Rehefa tonga moa ny orana dia zarto amin'ny vatravatra be amin'ny fotoana fohy ka manimba indray ny voly sy ny fototra-vitrasa maro. Ireo rehetra dia fisehon'ny fikorontanan'ny toetrandro avokoa izay tsapa manerana an'izao tontolo izao ary indrindra eto Madagasikara. Maro ny antony mahatonga izany fikorontanan'ny toetrandro izany ary tsy aviaiza fa avy amintsika olombelona ihany. Antony voalohany dia ny doro-tanety izay tena mamotika dia mamotika ny tontolo iainana sy ny rivotra iainana. Ao koa ny fanaparitahana ny fako eny rehetra eny sy ny endriky ny tsy fahadiovana rehetra, ny fitrandrahana tsara-dranony ny ala. Tsara ho fantatsika nefa fa ny ala no afaka mitroka ny entona mangeja hafanana ka manadio ny rivotra iainantsika. Toboko lahy sy toboko vavy, anio 20 Desambra 2024 dia andro maneran-tany ho an'ny toetrandro. Dia ny mbola tsy tara loatra dia ndeha isika hanambatra ny hery hiaraka hiady amin'ny fiovan'ny toetrandro fa tombony be eo antsika sy ny taranantsika izany. Hialantsika ny doro-tanety sy ny doroala fa satria mitsinjo ny rivotra tsara iainan'ny zanantsika isika. Ndao atsahatra ny fitrandrahana ala tsara-draviny mba hisy olovan'ny taranaka any aoriana. Tsy aritsika fahatany ny fako fa hatoby amin'ny toerana izay natokana ho amin'izany. Na io ny fako mora lefina izay mbola afaka ahodina ho zezika amin'ny karana indray, na io fako plastika izay alain'ireo fikambanana sy orinasa madinika mbola ho ahodina ho tonga fitaovana vaovao indray ka afaka ampiasaintsika amin'ny andavanandrom-piainantsika. Ndao ary isika rehetra amerina ny Madagasikara ho maitso indray amin'ny alalan'ny fambolekazo, amin'ny alalan'ny fikojakozantsika ny manodidina antsika, amin'ny alalan'ny tsy fanaritsika ny fako eny rehetra eny satria izay no antoky ny tontolo iainana madio sy mahasalama olovan'ny taranantsika. Tahaka ny mahazatra anaraka dokavatra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isan'andro. Manimanitra. Ye, efa manitra fety eo amin'ny Batimax. Fety be ao amin'ny Batimax mandritra ny volana Desambra. 500 hatramin'ny 70% be izao ny fihenam-bidy. Ka mividiana eo eny amin'ny magazay. Mividiana entana mihoatra ny 3 hetsy ariary fa mety ao anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 24 Desambra amin'ny 12 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia hotoanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Kondi Madagascar, tranombarotra lehibe indrindra eto Madagasikara mivarotra ny fitaovan-dakozia rehetra mitondra marika lehibe toy ny LG, Mairos, Nokia, Philips,
candy, Black & Decker sy maro hafa koa. Tsy izay ihany fa misy fifaraka maro samihafa afaka hisafidiananao, tsara kalitao ary mitondra marika lehibe ihany koa toy ny Coca, Sokoa. Tongava manjifany esana eto amin'ny candy Madagascar ety Andraharo akaikin'ny Mada Auto. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Yellow Facebook Baka. Likez, commentez, publiez, partagez. Yellow Facebook Baka. 1 giga APSN en ftonare. Am vidin Kimanjatoare Armunza. Singiuni 10 322 étoile 65 10. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao indray isika. Ao anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toetry ny andro. Nidina andalam-be ireo tanora avy amina fikambanana maro samihafa tamin'ity androany ity nanentana ny olom-pirenena hiaro ny tontolo iainana. Eo ny nasaina. Efa miatra mivatana amin'ny isam-batan'olona ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Antony nanairany reto fikambanana tanora ireto ny olom-pirenena andray ny andraikitra manoloana izany dia tsy mbola tara loatra. Tsika androany ity zany dia ao anatin'ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro na journée internationale du climat dia eto zany izay tanora maromaro no mivondrona manao hetsika fanairana sy fanentanana ho an'ny olom-pirenena rehetra satria efa miakatra be ny maripana amin'izao fotoana izao ary maloto ihany koa ny rivotra iainantsika araky ny ambaran'ny GIEC dia raha mitombo 1,5% ny degré zany dia miditra amin'ny 6e extinction mondiale sika ary araky nambaran'ny ministre ny tontolo iainana dia 220 isanjaton'ny mponina dia maty noho izay faliton'ny rivotra be loatra izay dia izay zany no ahatongavanay tanora marobe eto mba hanetsika antsika tsirairay avy hiady amin'izao fiovan'ny toetrandro izao. Ho sarotra ny fiarovana ny tontolo iainana raha tsy ny rehetra no mandray andraikitra miainga amin'ny isam-batan'olona ohatra nefa nion-kevitra. Tsika tsirairay avy zany no afaka hiaro ny tontolo iainana satria tsisy olona ray vitan'izany fa ny fihetsika kely izay ataony tsirairay amin'ny andavanandro amin'ny fanenana ny entina mangeza fananana na ny gaz à effet de serre dia izay no entina hiarovana ny tontolo iainana avy amin'ny tsirairay avy. Itony hetsika ary hiparitaka eny anivon'ny fiarahamonina raha ny fanazavana hatrany. Androany teny amin'ny lalana Antanimena mihazo an'Ankorondrano no natanteran'izy ireo ny hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fanamarena ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro. Hanao hetsika fitokonana indray ireo mpianatra eny Ankatso manoloana ny olana rano eny an-toerana. Mafy ny hetsika raha tsy voavahan'ny olana. Iverina anao fitokonana indray ireto mpianatra eny Ankatso raha mbola tsy voavahan'ny olan'ny rano eo amin'izy ireo. Efa nisy rano fanazavan'ireo mpianatra ny rano tonga tao aorian'ny fitokonana natao, saingy mbola tsy ampy ny filany zany rano fanazavana hatrany. Manampy izany ihany koa ny fizarazaran'ny rano amin'ireo fokotany manodidina Ankatso voalohany sy ireo mpampiasa hafa toy ny mpanasa fiara maro eny an-toerana. Eko zany lafina organisation zany mampiadana samy mpianatra koa ny resaka bonbon io. Rehetrarehetra hoe rehefa mitonga le rano, ny olona samy tagnaroatra daholo ny olona rehetrarehetra hoe possible zany mpianatra porte anankiray zany manana bidon 20 zany izy. Dia finonina azy rehetrarehetra. Misy nefa mpianatra nenetra tsy manao zay. Zay zany mahatonga le hoe tsy vaolana ho anay zany le bonbon tamin'ny fotoana zay. Niteneninay mihitsy jirama hoe fa aloha entinareo verina bonbon ifampidinika aloha zay mpianatra après le résultat ny fifandinignanay dia teneninay mareo fa rehefa mety aminay zany bonbon ampidirina rehefa tsy mety ajanonareo fa alohantsika zay solution hafa. Ateto
sy ny be andrano ray lehibe no efa napetraka eny amin'izy ireo mbola tsy ampy nefa izany ka mitaky ny ampitombon'izany hatrany ireto mpianatra ireto. Eny hoe bonbonne zany ny solution azo omenanareo atreto aloha karazana hoe solution provisoire dia fa niteny moa zay fa tsy solution ho aneo io bonbonne io satria fa mahita zay problème an'io bonbonne io. Niteny zay mpianatra hoe rehefa fa tsy mety tsy jerevanareo zany io vahaolana io dia hiverina zany zay anao hetsika indray mandeha. Dia zay ny tonga ny mpianatra eto zany zao hoe na mpianatra anareo presse hoe fa hanao assemblée générale zay mity herinandro ty. Dia ao anatin'io assemblée générale io hiantsa anareo koa zany zay mbo hitanareo eo koa hoe fa ino zany zavatra tapoka ny vahoaka mpianatra ty zany hoe après ny assemblée générale fa après ny assemblée générale amin'izay zany zay mahay hoe fa itoy indray ve le grève. Nahitra indray ny tompon'andraikitra araka izany ireto mpianatra ny Ankatsoin ireto mialohan'ny iverenan'izy ireo hidina an-dalambe hanao fitokonana hitaky ny ampisiana sy ampitomboana ny rano maharitra eny an-toerana rano fanazavana hatrany. Manoloana ny olan'ny rano izay mampitaraina ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina. Nidina nijery ifotony mizotra ny asa fametrahana ny tompam-pasin-drano vaovao etsy akadina tombo ny minisitra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Yves Richard. Isan'ny komuna mitondra takaitra mahakasika ny tsy fampin-drano iny Lasora. Ny amafin'olana ny taona 2024 no ny tsy fampiny rotsakorana izay tsy nahafahany tompam-karana namatsy ny komuna araka ny tokony ho izy. Fokotany enina no tena mitondra faisana amin'izay araka ny fanazavana. Ohatra hoe ny fokotany Matsinjo Apaibato Ambomarina mahitsy moa zany efa tsy misy tsony mihitsy dia manomboka amin'ny 120 alina zareo no manomboka matsaka zany ary le makarano amin'izay fotoana izay eo amin'ny adiny iray eo ihany no mandeha le pompe ny Jirama zany dia aorianan'izay dia tapaka indray satria rehefa manomboka mandefa rano ny avy aty ambany Akadindratombo sy ny manodidina aty amin'ny bypass aty zany dia efa manomboka tsy tonga nitsony zany any amin'ny toerana lavitra ny rano. Ohatrakoatran'izay zany no iainana eto Lasora amin'ireo fokotany enina ireo amin'ny fijaliana rano. Tafiditra anatin'ny fitadiava mba olana mahakasika ny famatsin-drano eto Antananarivo sy ny manodidina. Nijery fotony vizotry ny asa fametrahana ny tompam-pasin-drano vaovao etsy Akadindratombo ny ministry ny rano, fanadiovana sy ny fidiovana androany. Tombanana vita ny famatsin-drano eny Lasora ny tompam-pasin-drano izay amokatra 100 metatra toratelo isan'ora. Ce site-là va alimenter la commune d'Alasour. Amatsiny komina Lasora ity tompam-pasin-drano ity, tompam-pasin-drano maro ihany koa no apetraka amatsiny komina Ambiny. Isany ohatra hitantsika ny tany Tosy izay nanaovana asa makindrindra mikasika ny fanoloana ny fantsona mitondra ny rano izay efa antitra. Efa mitady ny vahaolana amin'ny fampiasam-bola madidio, ny fitadiavana famatsim-bola amin'ny tetikasa maro toy ny iarana amin'ny vondrona Europeana sy ny PEI ho fanoloana fantsona 870 kilometatra eto Antananarivo, indrindra amin'ireo toerana mijaly amin'ny famatsin-drano. Lieu critique dans la ville d'Antananarivo. Ankoatra ny fampitombona ny famokarana eny Mandroseza, tafiditra ao anatin'ny famanatsikely ny olan'ny famatsin-drano eto Antananarivo sy ny manodidina ihany koa amin'ny fametrahana ny tompam-pasin-drano eto Ankadindratombo. Androany no nitsidika ny vizotry ny asa ny ministry ny rano ny fahadiovana sy ny fidiovana, niaraka tamin'ny tale jeneraly ny Jirama sy ireo olom-boafidy avy eny an-toerana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny Ambomanambola ny etsika un jour une ville anomezana hazavana an-dalambe amin'ny alalan'ny Jiro Cobra ny renivohitry ny distrika manerana ny Nosika eto Andriatsilava. Tanan-dehibe misy 50 ao anatin'ny fitantanana iraisam-paritra ny Jirama misy 9 no isitraka ny etsika un jour une ville anomezana hazavana an-dalambe hatramin'ny faran'ny taona 2024. Tanjona ny anazavana ny tanan-dehibe iray isan'andro farafahakeliny. Amin'ny maha caravane de la lumière azy, isy ireo fiarabe hitety faritra maro hitatitra ireo fitaovana rehetra ametaka izany ary izara ny hazavana manerana ny Nosy. Tanjona antsika dia merina indray ireo éclairage public amin'ny chef le district rehetra manarana Madagasikara. Tsy hoe androany tsika manomboka amin'izany fa efa nametraka tsika izany éclairage public izany fantatrareo Manjakandriana, any Vohemara sy ny sisa sy ny sisa. Mbola misy izany tanàna chef le district Dimapolo izay mbola tsy nisitraka an'ity éclairage public ity. Dia izay izany ny tanjona ataontsika hoe alefa aingana le izy
dia nanao an'ity caravane de la lumière ity tsika na hoe tetikasa hazavana ho an'ny tanàna mba anenjehana satria ray andro rantsika dia manazava tanàna ray dia anenjehana an'ireo tanàna 10 ireo izay mbola tsy nisitraka an'ity éclairage public ity. Aoriny ny fanazavana ireo lalambe isaky ny tanàn-dehibe, iroso amin'ny fanazavana ny lalakely ihany koa ny eo anivon'ny Jirama, ka ny eto Antananarivo renivohitra no anombohana azy. Zay zany le izy hoe tsy maintsy mitohy le asantsika satria tony jiro ngeda be tony zany eny amin'le lalana goavana no tena ametrahantsika azy. Mazava ho azy reny lalakely reny tsy maintsy ihany koa asitsika an'izay fanazavana izay. Dia iroso amin'izany koa no asantsika Jirama, efa misy zao fiaraha-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo izay anaovantsika pilote amin'io fandrehetana ny lalakely zany io satria mila jiro koa ny olona amin'ireny lalakely reny mba azony mody amin'ny ora izay tokony hodiny fa tsy voatery hody aloha foana ny olona zany. Tanjona amin'izany ny fanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny fanatsarana endrika ny tanàna ary indrindra ireo tanàn-dehibe manerana ny nosy. Lafa mavao hafa kosa indray dia nanatanteraka atrikasa iadina amin'ny kolokolo ny avy eo anivony tetikasa fiavota izay tetikasa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina eo ambany fitatana ny Fidy Gaëtan Andretsilavo. Nitondra fahatsara-piainana tamin'ny mponina tany Atsimon'ny Nosy ny tetikasa fiavota nanomboka ny taona 2024. Ho an'ny tokantrano mpisitraka, ny tombo ny vola natokana ho an'ny fanatsarana ny sakafo ny ankohonana, mitondra ny marary any amin'ny toeram-pitsaboana ary manara-maso ny fahasalaman'ny zaza mbola kely any amin'ny toby sekalinina. Manana anjara andraikitra lehibe ny vehivavy ary afaka mizaka tena. Noho ireo vokatra ireo, afaka niatrika ny kere nandona ny faritra atsimo ny mpisitraka ny fiavota. Ny fangararana eo amin'ny fitantanana ny tetikasa no isan'ny nahazon'izany vokatra tsara izany raha ny fanazavany ny tompona andraikitra. Ho fanohizana izany, nisy ny atrikasa mikasika ny ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny tetikasa. Raha pasihifina zany dia efa nisy ny atelier atrikasa ny rahana tamin'ny Biankora nentina nitetezana an'ireo district anankidimy dia tany amin'ny 2018 tany zay roa taona lasa izay dia zao hesika atao ankehitriny zao zany dia ataotsika mba hanamafisana hatrany ny mangarahara sy ny ady amin'ny kolikoly amin'ny fitantanana ny tetikasa. Ny fidy nefa dia sy miasa irefa sy maintsy miaraka amin'ny tompon'andraikitra mpanjakana sy ny tompon'andraikitra isan-karazany izay misehatra ao anatin'ny tetikasa amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Nasaina handray anjara avokoa ireo mpisehatra rehetra, ny olobe ny distrika, ireo tompon'andraikitra ny tsampandraram-panjakana, ny be ny tanàna ny komuna misitraka ny tetikasa, ka ny distrika ny Beloa, Tsiombe ary Bekily no ny santarana izany. Tompon'andraikitra avokoa tsirairay satria ny fonds d'intervention pour le développement dia nisy resaka fond izy io fitantanana ara-bola hanampiana indrindrandrindra ny marefo zany ataontsika hoe vulnérable tokantrano izay marefo izay hitatsika mibaribary aty amin'ny faritra atsimo. Ny lesoko izay efa nisy hatramin'izay no dia anisany tafiditra ao anatin'izao programme nasa atao izao ny vahaolana tokony atao mba hampirindra hatrany ny fanatanterana ny asa. Samy nanaiky ny rehetra fa ny ady amin'ny kolikoly no singa iray lehibe ahafahany mpisitraka tena misitraka ny zony sy ahafana mahazo vokatra tsara. Tao anatin'izay nisy ny fananganana drafitrasa iaraha-manan-tanteraka. Noho ny fiara-miasa eo amin'ny komuna Antananarivo sy ireo sehatra tsy miankina nomena sakafo mafana sy ara-pahasalamana ireo zokiolona avy ao amin'ny Fizoma ao amin'ny boriboritany voalohany. Mbola hitohy amin'ireo boriboritany enina eto Antananarivo ny hetsika Gaëtan Andretsilavo. Nozarana sakafo mafana sy ara-pahasalamana avy amin'ny fiaraha-miasan'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ireo mpiara-miombonantoka ny zokiolona avy ao anivon'ny Fizoma ao amin'ny boriboritany voalohany. Fiaraha-misakafo izay nitanterahana tao amin'ny tranom-pokon'olona Analakely. Sehatra iray ahafahana mampiroborobo ny fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina ny hetsika tahaka izao, hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra. Velim-pisaorana ireo zokiolona izay mbola misedra olana maro amin'izao fotoana. Dia tena misy tokoa satria raha namoaka izay volavolan-dalàna tamin'ny 2008 tondra larana 2008-030 dia mbola tsy mivoaka foana io lalàna io mandrakity ny androany. Ao anatin'io lalàna io zany mifehy ny zokiolona
raha tsy teny fotsiny efa tsy ny hoe ny karamaitso fa ngalana moa io a mpahazo maromaro tsy ary voatanisy eto tolotolo angambany ny ady amin'ny zoany vokiolona rehetrarehetra mieriseta amin'ny vokiolona sy sisa sy karazany maro ka tsy fa le karamaitso angambany no tena voaimbonin-draharaha indrindra satria io a sitrahan'ny vokiolona rehetra manerana Madagasikara. Anankiray faharoa nyezabe ihany koa eo amin'ny resaka pension fisotrondronon'le vokiolona. Tokony ny efa mahazo fisotrondronono zany dia mba angatahanay hoe mba tokony mba hoe atao fanatsahana amin'ny vidim-piainana misy ankehitriny le vola raisin'le vokiolona. Mbola itoy manerana ireo boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra ity hetsika fizarana sakafo ho an'ny zokiolona ity. Trangam-piarahamonina kosa indray dia manomboka miverina indray ny sito mahery ao Tomasina amin'izao fotoana izao. Tao amin'ny fokotany Ankirihiry mpiambina tranombarotra iray no voatsindro nantsy rehefa namonjy vehivavy iray omaly. Henri Flora. Amin'izao ankatoko ny fety izao, manomboka manao ny asa ratsy ny indray ireo mpanao sintomahery ao an-tampon-tanàna ny Tomasina ao. Ramatoa kely iray ny andro olona teo akaiky ny toeram-pivarotana moto teo Ankirihiry no isany voasontana finday teo an-tanana rehefa variana namalo somaiso. Taorian'io nanenjika ilay mpanendaka ilay ramatoa kely ka niarany tsindro nantsy teo amin'ny tanany avy sy havanana raha ny fitantarany. De zay raha io nangala message zahay raha hita amin'ny telefona. De iza koa nangala message igny raha de avy tagny izy raha de nitsoany. Izy koa nitsoany igny raha de niteny hoe zaho lasa ny telefona nana le lehilahy teo. De niazakazaka raha ohatra niazakazaka taloha raha de iza koa niazakazaka raha ohatra igny raha de nandiky taloha raha ohatra za raha de lasa taloha raha ohatra. De nisamboriko izy de trako le izy. Izy koa trako igny raha de nalany raha tsy afaka le izy tantaniko igny raha de nitsoany kiso tantagniny raha de nitombony le vitato. De tato tsy tomboka avanti igny raha de lasa bola nitazoniko izy. De nitombony le vitato raha de izy koa tonga takataolo le voatomboky raha de mafy loatra raha de lasa tsy tiako de fisiagny tanko de lasa nitantaniko izy. Taorian'io ny fanenjehan'ny fokon'olona le olon-dratsy mpiambina tranombarotra iray tsy lavitra ny toerany trangany ilay sintomahery no nahatratra ilay tovolahy-mpangaratra ka raikitra ny fisamborana. Namaly ilay olon-dratsy ka voatsindrona antsy teo akaiky ny fondy ilay mpiambina ka tsy natsiaro teny raha tsy tonga teny anivo ny hopitaly. Nisy ihany koa ny niantso ny mpitandro filaminana ary ara-potoana izy ireo ka nahazahoana ny vokatra. Tsy tonga de KO moa zany io rangaha io. Zay moa zany vao tonga ny mpitandro filaminana avy amin'ny gendarmeria de nifanena teo eo amin'ny CSBD eo Ankirihiry eo. De teo moa zany tonga de tratra izy mbola teo amin'ny tanany ny telefona marque Samsung natsipiny le telefona de tonga de tratra izy nentina tany amin'ny Peters moto io rangaha io de mbola teo moa le vehivavy victime tonga de naterina tany amin'ny hôpitaly ny gendarmerie any nanatitra tany amin'ny hôpitaly be. Amin'izao zany raha ny vaovao azonay efa manomboka salama zany ireo olona roa reo. Ny izay navandoza moa efa ty aminay efa ty amin'ny brigade ny enquête no mitohy. Mila mialoha trany araka izany ny tsirairay indrindra fa ireo izay manana fahazarana tia mikitikitika ny finday eny an-dalana. Tsy vetany mampidi-doza ho anao ihany fa mety hamindra voina ihany koa amin'ny olon-kafa. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray voatondro andray ny lalaon'ny nosy eto amin'ny ranomasimbe andianina ny taona 2024 i Madagasikara araky ny fivorian'ny voamiera misahana ny lalaon'ny nosy ny farany herinandro teo. Na tsiprin'izay zay teny Henri Florian. Tapaka nandritra ny fivorian'ny voamiera misahana ny lalaon'ny nosy fa omenan'ny Madagasikara ny fampiatranoana ny andian'ny fa 120 amin'ny lalaon'ny nosy na ny JOI tanterana amin'ny taona 2024 noho ny fialana andahary nataon'ny Maldives voatondro handray izany isika eto Madagasikara. Voalasa fa vokatry ny fahasahiranana ara-toekarena mahazo andry zareo sy ny fiantraikan'ilay valinaretina COVID-19 no antony tsy nampazoto azy ireo ampiatrano ity lalaon'ny nosy ity. Tonga mitazona irina araka izany i Madagasikara raha toa ka efa tamin'ny taona 2024 no nampanirina handray izany i Madagasikara rehefa nisalasala ry zareo Mauritiana tamin'ny fandraisana izany. Voalasa fa i Madagasikara no nosy manana fodo-drafitra sabetsaka ahafahana mifaninana amin'ireo taranja maro samihafa. Azo antoka izany fa tsy maintsy tombo nisan'ny taranja ifaninanana amin'ity andiany fa 120 ity. Tsy aivana fa ahafahan'ny telony amin'izao i Madagasikara no handray ny lalaon'ny nosy
ny taona 790 ny voalohany ary ny taona 700 ny faharoa ary izao ny andian'ny fahatelo izao amin'ny taona 1320. Maresaka iraisam-pirenena manomboka androany ny fanaovana vaksiny amin'ny Covid-19 any Royaume-Uni. Isan'ny laharam-pahamehana ireo olona voasakajo marefo eny anivon'ny fiarahamonina fanadina. Elle n'en a pas l'air. Margaret Keenan, raika amin'ny 10 taona. Izy ny voalohany nampiasana ny vaksiny Pfizer hiadina amin'ny valinaretina Covid-19 ivelan'ny andrana na ny essai clinique. Vaksiny valonjato avy any Belgique no commande voalohany nataon'ny Royaume-Uni. Mahery ny 20 taona. Mpitsabo sy ny anivon'ny trano fisotroan-dronono na ny maison de retraite no laharam-pahamehana anatin'izay. Nambaran'ireo mpisitraka ny vaksiny fa hisy ihany ny lalakivoahana anatin'ny Covid-19. Tombony goavana ho azy ireo ny fahafahana misitraka ny vaksiny ka tsy tokony ampiaodra. Manoloana ny resabe mahakasika ny fampiasana ny firenena ny vaksiny amin'izao fotoana izao. Laza ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny antoerana fanambola tsy fantatra mazava aza ny fiasan'ny vaksiny amin'ny valanaretina. Ny antokana fantatra raha ny fanazavany dia ny hoe miaro amin'ny valanaretina Covid-19 ny vaksiny saingy mila tombanana ny fiasany ary manara-maso akaiky izany izy ireo. 720 isanjaton'ny mponina ny Royaume-Uni no efa miaiky ny fahombiazan'ny vaksiny. Nisy ihany koa ny fanentanana nataon'ny Prince William ho an'ireo olona miaya. Isan'ireo mety hiroso amin'ny fanaovam-vaksiny ihany koa ny Reine Elisabeth. Ny tenan'izay mananika ny 470 taona ary tafiditra anatin'ireo olona laharam-pahamehana amin'ny fisitrahana ny vaksiny. Elle qui, à 94 ans, fait partie des publics prioritaires. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ny vidiana entana mihoatra ny 3 hetsy ariary fa mety eo anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 14 desambra amin'ny 1 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia hotoanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté ny vaovao. La 4G Batelma vous a présenté ny vaovao.